Faly miarabanao manaraka ny météo-tsika ny any an-dranomasina ny anomboantsika azy misy zany ny filazana amin'ny loko mavo no ny avina alin-drano aty amin'ny morotsiraka atsimo aty mahanazo an'izay aty Toliara mipakatra aty amin'ny morotsiraky ny Faradofay aty manomboka ny Rapisy moa zany io no miatra ny aty amin'ny ilany atsinanana kosa indray aty amin'ny Cap d'Ambre aty atao Lanary indray dia mbola miloko maitso izy zany hoe any amin'ny fahatelopolo ny volana na ny azomano any zany izy io tombanana miatra amin'ny morotsiraka iny ny avin'ionja moa anatin'izay misy mahatratra any amin'ny 4 metatra raha ny aty amin'ny ilany atsimo ny aty amin'ny ilany atsinanana kosa indray misy mahatratra any amin'ny 3.5 metatra ny rivotra ihany koa amin'ny morotsiraka dia saika mahazo an'izay daholo zany ny morotsiraka atsinanana mpakatra aty amin'ny morotsiraka atsimon'ny nosy hatrany izay rivotra izay zany manomboka ho any andron'ny Rapisy ny any amin'ny morotsiraka andrefana kosa zany hoe mahakasika an'izay ny morotsiraky Boeny iny manomboka ny Lazoma ihany koa vao manomboka tombanana misy an'izay rivotra mafimafy zay zany amin'ny morotsiraka iny koa manoloana izany rehetrarehetra zany iangaviana ny mpampiasa ranomasina hitandrina ary anaraka koa ny toromarika omeny tompon'andraikitra eny fotony moa zany mba hisoroantsika ny loza mety hitranga ao anatin'izay ny aty tanety kosa indray amin'ny ankapobeny zany mahazo vahana indray ny tsiokany alizay ho any aty amin'ny ilany atsinanany nosy atao anatin'ny 3 andro ary somary mafimafy misy zay ny rivotra ihany koa raha ny aty tanety dia somary aina an'izay raha ny 3 andro avy ary ny maripana tombanana isy fidinana be zany ny maripana ambony indrindra raha ny aty amin'ny ampovoantany sy ny aty amin'ny ilany atsinanany nosy aty toy izao ny toetrandrotsika ho any Rapisy vao maraina dia misy orana ny morotsiraka atsinanany nosy iray manontolo iny mety arahana herika zay ho any ilany atsinanany ampovoantany mandraona mitsitokotoko kosa na mandraona ny andro vao maraina raha ny aty amin'ny faritry Boeny sy Melaka aty zay mety misy tandrivindraona ihany vao maraina ihany koa ny ambiny moa zany maina ny andro ho any Rapisy tolakandro mitoetra any zay oran'izay raha ny aty amin'ny ilany atsinanany nosy iray manontolo aty arahana herika ihany koa ny ilany atsinanany atitany ny aty amin'ny atitany Menabe sy Melaka ihany koa dia mandraona ny andro zay mety arahina tandrivindraona amin'ny ankapobeny ny tendrony avaratra ihany koa zany hoe manodidina be any dia misy tandrivindraona kely ihany ho any Rapisy tolakandro ny maripanatsika ho any Rapisy izay dia midina be ny maripana ozy satria dia midina hatrany amin'ny 3.20 ny any Fianaratsoa raha efa ny aina hatrany amin'ny 30 degré torak'izay ihany koa ny aty Analamanga sy Vakinankaratra iny zany ny morotsiraka atsinanana ihany koa midina hatrany amin'ny 5.20 degré ny any Mananjary any andrefana moa zany tsy dia misy fiovana firy ho any androny Azoma kosa indray dia mbola saika miaina an'izay alizaizay hatrany vokatray dia mbola mitohy hatrany orana ho any ilany atsinanana mandraona ny ilany atsinanany atany ny ambiny moa zany maina amin'ny ankapobeny ny maripanatsika amin'ny Azoma zay kosa indray dia mbola misy fidinana hatrany moa zany ny maripana raha ny aty avoantany satria dia tombanana midina hatrany amin'ny 20 ny ambony indrindra ary 13 kosa ny aty amin'ny ilany atsinanany nosy aty zany ho any androny Sabotsy no maranantsika azy dia mbola mitohy hatrany aloha zany ala izay ho any tapakandro maraina fa ny tolakandro kosa indray dia efa miverina maimaina ny andro amin'ny ankapobeny vokatray zany ny maraina ihany mety ahitantsika amin'ity orana ato amin'ny ilany avaratra atsinanany nosy ity ny maripana ao anatin'izay dia tombanana ihany koa misy fiakarana tsikelikely indray zany ny maripana raha ny ampovoantany sy ny aty amin'ny ilany atsinanany any andrefana moa zany zay misy fiovana 4.30 degré celsius ny ambony indrindra ny any Maivatanana sy ny any Boeny any zany amin'izay Sabotsy izay ny météo-tsika mandritra ny 3 andro manasanao hatrany ianaraka izany veloma tompoko.